dia mba hiantsy kely any ilotilony fa misy resaka indray ty. Allô? Allô? Ahoana ki Joanna? Za zao efa tena te hiresaka be amin'ny mihitsy. Ndrimo nandeha tany amin'ilay mariage ny zareo reny Ie tany mihitsy kia, ngaky tsy tantara be ny tany a. Dia tany daholo. Dia inona ny akanjo nanaovany io? Miseho milay tsisy ohatr'izany e. Dia nandeha bus izany zareo sa nandeha fiara manokana tamin'izany? Fa inona moa ny asan'zareo reny sa hoe ahoana tsara dia tamin'ilay ohatran'ny resaka iny ry zareo dia ohatran'ny te hananonanina izany. Raha ny fahazokana azy aloha ohatrany hoe tsy miasa izany e. Ohatrany misy aferafera be ao ambadika ao. Fa ohatrany mody takotakomana be amin'ilay hoe mandeha mivavaka foana e. Efa efahany mihitsy izany zareo mivavaka sa hoe ahoana? Sa aiza ry zareo mivavaka? Ve ohatr'izany e. Aza liana amin'ny fiainany hafa. Faly miarabanao tonga sondray tao anatin'ny fandarana ny Tanorano, Joanna Razanakotony miaraka aminao. Aza liana amin'ny fiainany hafa. Izay moa no lohahevitra hozaraintsika androany fahalinana tira hozy izy ny fitenin'ny tanora amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hoe miresaka entre tanora izany. Matetika moa ny olona rehefa liana dia ny olona eny ambany no liana amin'ny olona ambony. Satria rehefa mijery izao tsika dia raha ohatra hoe misy président anankiray ohatra an'izao tsy hanona anarana fa misy olona izao miresaka betsaka momba anazy fa ilay olona miresaka momba anazy tsy voatery mahafantatra anazy, miresaka mikritika mahita zavatra tenena sy ohatr'izany. Liana tsinona ny olona satria eny ambonin'ilay olona. Fa rehefa ohatra hoe ny olona eny ambony izao tsy izay hoe tsy mahafantatra ny olona ety ambany izany. Tsy ho ary fantatry n'ilay olona daholo hoe ny anaran'ilay olona mipetraka ery atao madinika ery ihany na ny olona mipetraka ery ivato ery ihany fa hoe misy olona fotsiny ihany. Izay mihitsy moa ny mahaliana ny olona ny olona betsaka ny liana hatramin'ny tamin'ny Jesosy ary moa dia nisy histoire an'izay any amin'ny taona toko faha 120 any misy any Petera mino fa fantatrao tsara ny rehefa hoe efa namaky baiboly ianao mahafantatra an'i Jesosy ianao dia hozy izy hoe Petera izany nomena teny fikasana nomena efa misy ministera ngeza be nasain'i Jesosy ny sahany dia avy eo mbola hozy izy hoe dia ahoana ny amry hozy izy ny mantsany Jauna zany mbola liana ihany zany izy mbola curieux hoe dia ahoana ny atao amin'ny ahoana ny toy amin'ny fiainany Jauna zany fa tsy taminy anazy ihany no jereny dia avy eo moa Jesosy tezitra hoe ahoanao inona zany fa ianao manaraha anahy satria betsaka ny olona liana amin'ny fiainana inona indray ny asany inona indray ny ohatrinona ny karamany aiza izy miasa zao amin'ny firy izy miditra amin'ny firy izy mirava aiza izy mivavaka hatraminy hoe inona ny sakafo hohaniny misy tonga ka hatrany amin'ny hoe mijery ny any anatin'ny ordure ny arany ohatra ny tena le fahalinana tena hoe mampanontsy fanao efa amin'ny réseaux sociaux moa tsika amin'izao dia misy ka hatramin'ny hoe mamorona compte fake ijerevana amin'ny fiainany ihany satria sao dia fantatra efa fantatrao efa tsy mety le fahalinana fa mbola ataonao ihany inona indray ny poste nalefany inona indray ny statuany inona indray ny storyany taiza indray izy nandeha ohatr'izao indray na dia vacances ohatr'izao indray mijabaka anenao amin'ireny ny olona ange mamoaka zavatra ohatra hoe sariny efa tamin'ny il y a 2 ans nandeha vacances sakafony tamin'ny tapa-bolana misy sarina laina tamin'ny internet efa ao anatin'ny intelligence artificielle ary moa tsika izao sary namboariny tamin'ny IA dia lazainao fa tena fiainana dia ozy izy ianao hoe tena hoe aza miditra sy misangitra ozy izy ny fitenin'olona fa ozy izy koa ny tenin'Andriamanitra hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy manimba anao io fahalinanao amin'ny hafa io eny ka hatrany amin'ny fiangonana ary moa dia misy an'izany mifampijery dia liana hoe inona indray ny akanjo nanaovany lasa mody hoe
Tezaka indry vidy an'iny nefa ny te hafantatra hoe tany amin'ny fripe sa tany amin'ny magasin iny no vidiana sa hoe le lafo sa le mora satria liana amin'ny fiainan'olona ianao dia lasa midikiditra amin'ny fiainan'olona satria tsisy an'izany hoe liana dia tsy miditra amin'ny fiainan'olona zany sady rehefa miditra amin'ny fiainan'olona dia araka le introduction iny tsy maintsy miresaka amin'olona ianao dia miresaka momba amin'ny fiainan'olona ianao dia manao sotrokely ianao dia mampitapita zavatra any nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 7:7 any hoe ataonao ahoana ozy izy no analany sombokazo eo amin'ny masony rahalahinao raha ny poitra eo alohanao aza tsy hitanao raha ny andro eo alohanao aza tsy esorinao hitanao fa mila hoe fiainanao zany no jerenao aloha voalohany indrindrany fa tsy hoe ahoana indray ny fiainany ihany na inona indray no nataony aiza indray izy zao reraka fotsiny ianao dia marary andoha ianao dia lasa mieritreritra manao comparaison amin'ny fiainanao amin'ny fiainany ianao fa tsy le ianao ny masonao zay ianao raha ohatra ka zanak'Andriamanitra misy tamin'izany koa i Saoly mpanjaka ohatra ny amin'ny Samuela 1:10 dia rehefa nosorana ho mpanjaka izy dia betsaka no nikritika anazy teny betsaka no niteniteny anazy teny dia nataon'Andriamanitra tahaka ny marenina ozy izy ao amin'ny Samuela 1:17 tahaka ny marenina ozy izy manoloana an'izany satria Andriamanitra zay zavatra tokony ho fantatrao ihany ny ampahafantariny ianao zay zavatra tokony ho heninao ihany no tokony no ampienoiny ianao fa matoa zany zavatra tsy tian'Andriamanitra ampahafantarina anao dia tsy ahasoanao zany mety hanimba anao zany mety ahatonga anao lasa tsy ho tafiditra anatin'ny anjara voatendrinao ahirate zavatra amin'ny fiainanao zany lasa hanimba ny fonao zany lasa tsy jerevanao an'Andriamanitra zany fa raha ohatra ianao ka tokony ho liana dia mba liana amin'ny zava-panahy sainy zavatra eny ambony ozy izy ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 3:2 liana amin'ny zava-panahy tenin'Andriamanitra liana amina asan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra hoe ahoana ary mba nataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity nahatonga anazy nampiasain'Andriamanitra ohatra an'izao mamaky boky Bishop Dag Makarios BDP rehefa tena tia raha be koa ianao tia histoire be baiboly jerena fa tena feno histoire sady ao vomaika ianao mahery fa tsy hoe ianao lasa tezitra na hoe lasa mialina olona hitanao ohatr'izay le fahalinana raha manana curiosité ianao any amin'ny zavatra tsara miasa ianao zay zavatra hampatsara ny asanao ohatra mianatra ianao milesiny ianarana ohatra ny fahazaliana amin'izay fiainan'olo kafany dia izay ny fandarantsika androany aza liana amin'ny fiainan'ny hafa fa ny anao jerena ny anao androsoana dia ataovy izay mahatsara anao fa tsy ilaina ny fahafantarana ny fiainan'olona sy hidirana ny anatin'ny fiainan'olona mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany Joana Razanakotony miaraka taminao Lahiny Jesosy